Feno eritaona kosa ny fandarana Ma Glita izay hitanao eto amin'ny fahitalavitra Ma TV, fandarana randray momba ny mozika izay anasongadinana ny mikasika ny gitara. Hiavaka tanteraka ny fandarana Ma Glita amin'ity alina ity satria dia ireo namana sy mpiara-miasa avy eto amin'ny fahitalavitra Ma TV ihany no vahiny ao anatin'izay fandarana Ma Glita izay ampiseho ny talentany. Mitondra fanazavana mikasika izay ny tompon'ny fandarana. No fidina manokatra mihitsy zany hoe tsika eto amin'ny Ma TV no andray anjara. Inona moa no olana amin'izany ny teoria mpanolotra ny fandarana eto amin'ny Ma Glita ary matoa miasa amin'ny ainao manjery zany ianao koa eo amin'ny lafiny firanana aina moa satria mbola tsy tonga ianao hoe hira moa zany mahay mihira ianao fa tsika eto amin'ny Ma TV misy mahay mitendriky gitara, misy mahay mihira. De maninona moa no ny fangatahako sy ny fiara-miasa eto amintsika mpiara-miasa de hoe aloha mpiara-miasa mihitsy no hira sy tendry amin'ity fandarana manokana ity. Fa tery ve gaigila amin'ny fitendrana gitara? Ampanetretena fa tsy hoe gaigila ny fitendrena gitara. Matoa moa zany manao an'ity fandarana ity hoe Ma Glita de fa nisy any ny fianarana kely natao tamin'ity resaka gitara ity. Tamin'ny taona 2020 ako no mpianatry Tovo Andrenandraina dadany Silo tao amin'ny CGM nianatra ny gitara beso. De tsy nitoizako hatramin'ny faramoly izy any fa any amin'ny zavatra any amin'ny resaka sary sy fanentanana no tena hoe kapokana nanako zany. Ny anaranao manokana koa ve ty resaka fanentanana sy fanolorana fandarana ity? Raha hoe apatsahivy kely zany ny tantarako tamin'ny voalohany dia technicien pupitreur ako izany hoe le mikitikitika an'ireo table de mixage io. Zay zany no ny asa nataoko voalohany de avy eo za koa nampianary ny artista moa sy ny olona malaza tsy mba azo atao loatra le hoe tompokilay fa hitsilavina rahalaindimby no nampianatra anahy resaka serasera. De nisy koa ny fiarahako tamin'ny Eli Rajonarson de tena daholo zany nafinaritra anazy zany za tena tia mihaino vaovao de tia mozika ary tia manara-baovao be mihitsy. Ohatrany hoe inona moa ny olana amin'izany raha hoe mpanao gazety tena nafinaritra anahy tamin'izao hoe mbola tanora mbola atao amin'ny adolo-antseto de nisy an'ny Tsilavina Rahalaindimby de misy an'ny Jean-Claude Andrianaivo atao amin'ny TVM ary misy an'ny Naina Rarivosona atao amin'ny Ma TV. Tena fijeriko mihitsy ireo mpanao gazety reo tamin'izay mbola kely io zany tamin'ny mbola tanora mihitsy. Vita ary zay ny taona voalohany ho an'ny Ma Glita. Afapo anao ve? Ny atao hoe afapo na tsy afapo manao zavatra tsy mora ary sarotra no nisarika an'le olona tamin'ny voalohany ho tia an'le fandarana nefa rehefa tena zoina tian'le malagasy le fandarana Ma Glita. Hitantsika ao amin'ny micro-trottoir zay natao teny an-dalana teny sy teny an-tranon'olona teny ny fakafizan'ny olona an'ity resaka hoe gitara ity satria manko ny tiako atongavana an'izay ny olona taloha rehefa mamorikira ny akabeazana ataontsika hoe 20 isan-jato de amin'ny alalan'ny gitara daholo ny olona rehefa mamorikira. De le fandarana Ma Glita nefa nampiavaka azy misy hira taloha tany amin'ny taona 70, 50, 80, 700 tany no averin'le tanora amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo azy taona aseho indray eto amin'ny fandarana Ma Glita. Dia iny fandarana mafinaritra Ma Glita izay arahanao aoriana ny fotoana ny fampahalalam-baovao izao iny kosa no entintsika anakatonana ny fotoana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mbola manasana ao hatrany anaraka ny fandarana vokarin'ny fahitalavitra Ma TV. Veloma tompoko.